Ralaina ni fanta Taditinao kuve Tanyang pianarana Itabili ilarana Di siya samarana Fatin ifintana Ituana Mita difiti Sikurana Fiti mati Sinyanga trambarati Sisire saka saranga mafia Sameru Batriang madam Yang madam Yang madam Azuko atao ve itianao Sao efa babonao Tanteraka Efa palala sinu Samiafako Yanao voninkazo tsara koloko Kanina nyaurina musitatina Sawi-sawi faru ililibina Siti mati sinyanga trambaraugi Sisire saka saranga matiagi Sameru Batiang madam Tiang madam Tiang madam Mati sinyanga trambaraugi Sisire saka saranga matiagi Sameru Batiang madam Tiang madam Tiang madam Merci maman. Vitimati Sinyanga trambaraugi Sisire saka saranga matiagi Sameru Batiang madam Tiang madam Tiang madam Vitimati sinyanga trambaraugi Sisire saka saranga matiagi Sameru Batiang madam Tiang madam Fui quando ni hai Fui quando ni hai cambiato sawa Fui quando ni hai se ensuciou cambiato sawa Fui quando ni hai
Fui quando ni ai cambia sawa. Fui quando ni ai fui quando ni ai cambia sawa. Dia Pintuin Tuantana no Bifia Daku Gantioniait Rufani Rina Ise Maniku Pitia Pintuin Tuantana no Bifia Daku Gantioniait Rufani Rina Ise Fui quando ni ai cambia Fui quando ni ai cambia Dai surifu si bifiai naku Utuini fama ti taviluna Ruduficure Reufichiasa Tumboa Pita Nada Si sucio Fui quando ni ai cambia sawa Fui quando ni ai Fui quando ni ai cambia sawa Fui quando ni ai si sucio Fui quando ni ai cambia sawa Fui quando ni ai Fui quando ni ai cambia sawa Fui quando ni ai Buongiorno, sono colonnello Generale, benvenuti. Buongiorno. Fui quando ni ai cambia sawa Tawezama Simarenina Zeti Kanefianao Ulamaita Simaresi Nisainao Tuerinao Nifunauti Satianao de te Anafina fawe Efavo babu Uluka fama Nutulu Niye nachao Mapia tsara Verati Isa winjai Adosura zawa punao Punati Tia jua finina Kanefa devini Dia samarana
tsy hoe vodinadara mody ty niasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao niasa maranao io tiako eny antsary loloka fa niasa maranao ekikoa niasa maranao tsy hoe vodinadara mody ty niasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao niasa maranao io tiako eny antsary loloka fa niasa maranao ekikoa atao hoe jamba sy marenina zatina kanefianao mbola mahita sy mantre tsy maresy ny sainao toerinao ny fonanty satria anao de teana finafa hoe bavobabo loloka fa manontolo ny enatrao mampiatsara melatsy izao indray na de vosora zao amponao olaty tsy haiko afenina kanefa de mini niasa marana tsy hoe vodinadala mody ty niasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao niasa maranao io tiako eny antsary loloka fa niasa maranao mekekoa niasa marana tsy hoe vodinadala mody ty niasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao niasa maranao io tiako eny antsary loloka fa niasa maranao ekikoa niasa marana tsy hoe vodinadala mody ty niasa marako de fantatro fa tsy ho anilanao niasa maranao io tiako eny antsary loloka fa niasa maranao ekikoa eny ary alomeravantsika rehetra am'izao andro alahady somary mangatsitsika kely any aty nefa tsy de mangatsika be loatra hoana koa no fa ao am'le teny ilana azy ny amin'ny andro tiako indrindra de le andro avoorana indrindrandrindra ka ao an-trano aho potratroka tena miondrika ambany de ambany mihitsy amin'ny zanaka Margarita zay moa no fiantsoko azy iny ary Marge zany izy zao amin'ny anarany artista
Alohan'ny tena hidirana amin'ny fandaharana dia metraka fialan-tsiny aloha anankiroa telo. Amin'ny Talata dia hanao fandaharana manokana momba ny Vangaindrano satria ny zavatra mampiavaka an'ity fitondrana ity moa dia ny fisolokolokiana, ny mitravestira ny choix-ny vahoaka ary tsy mena mivadika amin'ny zavatra atao, izay ny mahasamihafa n'ity fitondrana ity hatramin'izay fitondrana hatramin'izay. Mametraka fialan-tsiny ihany koa satria ny antony dia izao rehefa tena mandinika be dia be nareo no miantso ahako dia miteny aho hoe atsoiko ianao rehefa avy eo dia indraindray tena tsy vao antsoko. Tena mba hialako tsiny ry tompoko ary hifonako amin'ny fomba ofisialy eto hoe tena en fait ilay izy tena tsy fautiko fa be loatra ilay zavatra ao anatin'ny lohako ary mihazakazaka be ny zavatra ao anatin'ny lohako ao, ny tarainany atsy, ny tomaniny atsy, vonjeony atsy, ny firenena koa jerena hoe ahoana ny fomba hanatsotrona ny tingara radio ilay ity ary ahoana koa nefa ny raha misy zavatra atao dia ahoana ny hanakanana ny fitsampikanan'ny ravalomanana amin'izany hetsika izay mahita atao izany, kajy be dia be ary fandaminana be dia be ny ao anatin'ny sainao. Ny olona koa maro miantso mametraka fanantenana aminao, mametraka fitokisana aminao. Ka ilay fitokisana amin'ilay fomba hoe atsoika iny ianao rehefa avy eo tena tsy avona ry tompoko. Tena adino fotsiny izao. Mino aho fa maromaro nareo ny tratran'izay tena mba miangavy aza dia omena tsiny fa tsy fidiny amiko anie ny tonga amin'ity zavatra ity satria raha nieritreritra hoe hanasoa ny firenena, metraka firenena vanona, tsy moramora ilay izy satria tena lasa hoy za indray andro indray hoe zafady raha tianareo fantatra nametra-panontaniana hoe mur de doléance ara ve za, satria izao raha ohatra fotsiny izao teneniko anareo rehefa mitaraina any amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka dia tsy mahazo valiny. Dia alohan'ilay vahoaka farany aty amiko izy mitaraina. Inona moa mety ho zava-bitako amin'izany resaka Vangaindrano izany ankoatran'ny hoe mamaky batsilana ny fahamarinana sy ny zavatra mitranga. Inona ny zavatra mety ho vitako anatin'ny fikorontanana ao anatin'ny governemanta sy ny fifanenjehana zipo samy vehivavy ao anatin'ny prezidansa sy ny any amin'ny governemanta. Inona ny idirako amin'ny lehilahy anankiray marary fo amin'ny vady nefa voatifitry ny hafa. Karazan-drazan'izany indraindray zavatra tsisy dikany ny tonga aty amiko aty ary mifanapotika ilay olona. Tsy hafenona ary tena teneniko aminareo izany misy olona ao amin'ireny fitondram-panjakana ireny tena mitaraina tena mba vaky batsilana Monsieur Fleury fa tsy lasa intsony ilay zavatra miseho ao anatin'ny firenena. Izahay tsy afaka miteny satria ato anatin'ity governemanta ity marina fa vehivavy ny tenako mitaraina aminao Monsieur Fleury fa tena lasa resa-behivavy ilay fitondrana fanjakana. Monsieur Fleury, ny troisième mandray no lasa omera aty aminay Vangaindrano. Monsieur Fleury, tafihan'ny dalo ny tanànanay. Ka raha ohatra izay mitaraina miakatra any amin'ny fitondrana izay indray no voasambotra. Monsieur Fleury, ny taninay bahanan'ny madame Lala. Izay indray gadran'ny madame Lala. Inona moa ny zavatra vitako amin'izany raha ny tena marina? Ankoatran'ny hoe mamaky batsilana dia fantatry ny vahoaka hoe ireto olona ireto izany ny fahavalon'ny vahoaka, ireglen'ny compte ny rapitso maraina na rapitso hariva. Ho fantatry ny vahoaka hoe ireto mifanetry be pirenena. Fa raha ohatra tsika nitaraina tamin'ilay fitondram-panjakana mba hampisehoy aminay ary fa tsy ireo no
Claudine vaovao, tsy reny Nicole vaovao, ity Madame Lala zany. Sy reto mpitaraina any amin'ny manao adin'akoho vavy any amin'ny gouvernement, ary miseho maître amin'ny tanàna hoe zany tompon'ny tanàna. Fampahafantarana ny vahoaka sy famakiana bitsilana no zavatra miseho, ary ny fametrahana dinamika izay tokony andehanana sy lalana izoran'ny firenena, izay no rôlan'ity fandaharan'ity. Mametraka dinamika izy hoe ty reto ny tompoko ny dinamika gagnante. Io ny lalana tokony andehananao raha eritreritra anao hoe azo an'izany fitondrana, ka hoe haka fitondrana. Zay zany ametrahako tena hoe fialana tsiny be dia be mihitsy. Monsieur Fleury, mba resao re momba vaccine, nefa ianao efa au moins 100 no miresaka an'izany vaccine zany. Tantaraina eto daholo ny Covax, tantaraina eto daholo ny Acta, hatramin'ny kabariny amin'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron, ny intervention ny olona any amin'ny ONU, tsy mihoatsina ary tsy vakiny ilay fitondram-panjakana aloha. Tantaraina eto daholo resahana eto momba ny kulturaliny malagasy, ny sport. Lasa ilay filoham-pirenena ho ataon'ny politika. Iresaka amin'ny teny amiko nareo hoe resao kely momba ny kabary Rariva. Inona moa no resahako Rariva? Ny kabary ho resahany Andry Rajoelina dia nahazo vaccine tsika 250,000 doses, misaotra an'Andriamanitra fa 1% ny malagasy aloha zany no atao vaccine. Ny olona zao fa mahatratra 4, efa miditra amin'ny hoe abaly masaka. Avancé d'un pas, anavitsika amin'ny Andry Rajoelina, ohatrany hoe avancé, ohatrany hoe navita dingana ray siècle amin'ny malagasy. Izany no zavatra lazainy Rariva. Ho avy koa izy félicité an'ity tanora malagasy métis italianiny ity, hoe voninahitra ho an'ny Madagasikara, ho japiny ao anatin'ny événement politika an'io, visibilité ny eritreretiny an'io. Efa inona moa vitan'ny Andry Rajoelina tamin'izany zazavavy zany? Raha tamin'izany andro rano ny taraina ny dadan'io io zazavavy io, hoe tsy mety ny fanararaotana anahy eto amin'ity taniko ity, eto amin'ny asa. Ny tory, izy indray ny voatory, ary satria nigadra le rain'ilay zaza. Tao anatin'ny transition zany tompoko. Misy ny chèque sans provision ataon'ny olona fitondrana. Mazava ho azy fa tsy resaka an'izany nga Daviko, satria olona tsotra le rangahy, ary olona mahay mifandray amin'ny malagasy. Malagasy miteneniko fa tsy reny gasigasy mety sono reny, anisan'ny nanambaka ny Galipo Daviko zany, ary tena nampalahelo iny rangahy iny satria tsotra loatra i dadan'ny Marge zany. Idirako eo moa zany rehefa avy eo satria aleoko milaza teny zao. Fa raha mba nitaraina tamin'ny fitondrana zany olo zany, takavody tsitsy amin'ny tsy nahazo azy tompoko tamin'izany andro. Ka voatery ny alamainy ny tena hoe noho ny fahasalaman'ny zanany faravavy, noho ny alany tao Madagasikara, tsisy ninona vitany fitondram-panjakana malagasy, dikan'izany henatra ho an'ny Andry Rajoelina, ny andeha félicité ny Margot na i Marge na Margarita amin'izao zavatra miseho zao. Na tamin'ny sehatra ny fianarana, na tamin'ny sehatra ny fampianarana, na tamin'ny sehatra ny fitsonjovana hoe ity zazy ity dia mety ho star ny rinany. Inona ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana? Anampiana an'ireo zazy ireo. Fa tsy hoe rehefa tonga le zaza, tonga produit fini, tonga mifatafitana, dia avy ianao hidedaka ery amin'ny devant ery amin'ny fiatsaram-belatria hoe félicité anao inona ny nataonao tamin'ny olo io aloha voalohany indrindra.
Zay fanontaniana. Ka androantsika dia resaka ny toy an'ity le irany solo ty le hoe ny asambarako de fantatro fa tsy eo anilanao. De miaraka amin'ny hoe politika sy ny vision ary ny justesse ny analyse de fait. La politique, la vision et la justesse de l'analyse des faits. Efa ITS. Satria zao manko ny zavatra mitsanga loatra ao amin'io Madagasikara io. Ny asambarako de tsy eo anilanao. Nilazavaiko teto tsara tamin'izany andro hoe fakomaly iny. Misy dikany irany solo io aho. Matsapa le tanora malagasy fa tena tsy afaka s'exprimer par leur talent propre ou acquis, par leur parcours, formation, background et tout ça. Nataneta tsotra fotsiny zao ohatra ny endry solo. Tsy mahavelona zany ao Madagasikara. Satria ny mahavelona indrindra ao de ny risoriso sy ny halatra sy ny fitondrana volamena kanafiny. Any Sénégal zao, am'izao olo zao, reto olona rola avy nanatitra volamena tany Dubai. Mieritseritra izy ireo fa tsy fantatra. Mieritseritra izy ireo fa tsy azo traceny. Tandremo rahalahy amin'ny propagande amin'ny resaka judo io. Raha sanatria fantatry ny olona fa ny olona misoutenir de convoyeur illicite d'or. De ho potika ny zavatra ataonao, roay malakinao ody any Madagasikara. Matoa miteny an'izany de fantatro hoe any Sénégal reo olonao, sa Kenya izy teo, tsy tadidiko, am'izao olo zao. Sy moa sasany de manafinamiko andeha hiasa va andeha hijanona hiasa eo amin'ny 2 volana eo, 2 volana eo aho ranga. Asa de fitahana ohatran'izany da koto malala aran'le mouvement aran'io. Fa mody mangina izy, mody vendrana izy. Ny asambarako de fantatro fa tsy eo anilanao. Ny asambarana eny atrandron'olo-kafa no asambarako. Zao ho alefako ity fandaharana nataoko mba hametrahana ny zavatra tena hoe amin'ny toerany fa sao de ho avy indray ny mpanatrafa hoe mijapy indray Gia Fleury takany Andry Rajoelina. Efa tonga final, efa maresy le zanak'olona zay vao hoe arabaina. Tany amin'ny 17 ny volana avril tsika, ity ny émission hitako hoe alohan'ny farany zany fa efa nanao tsika tany amin'ny volana marsa tany. Fa tsy maro loatra izy fa ity ny hitako hoe important, daté du 13 avril. Raha mbola tsy nisy niteny tamin'izany hoe hisoutenir sy hampalaza any Marque de Nouy. Alefako tsika. Lehibe sady ty Margarita ary potako zay de lehibe izy ary manan-talenta tena anisan'ny hoe andrandraina amin'izao fotoan'izao raha ho an'ny malagasy manokana. Araka ny lazaiko dia zanaka malagasy Margarita ary italiana ny mamany. Fa raha ny tena marina raha ny papany ny tena malagasy kokoa na italiana ry izy no mamany satria tena tsoroko aminareo ary lazaiko aminareo fa tsy tatin'ny Davico zany hoe nandao an'i Madagasikara zany fa noho ny fitadiavana sy ny fahasalaman'ny zanany dia tsy maintsy nandao an'i Madagasikara izy
ao koa ny fitadiavana amin'ny fiainana rehetra dia tsy maintsy nandao izy. Ny zanany rehetra koa moa efa taty ivelany daholo na lehibe zazy ny arainy dia nalahelo mihitsy izy nandao Madagasikara. Ary tsisy tsy nalala ny Daviko ary ity Margarita ity dia le zazakely le mpananiany ary dinamika kely zay izy io tamin'ny mbola kely ary tsy afenina fa tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra ary rehefa mahita ianao hoe misy olona na lehibe sy na tafita zanaka ohatran'io dia tena sady faly ianao mijery misy zavatra azo atao raha mahay mitondra tena mahay miteza ihany ao Madagasikara na dia tsy miankina amin'ny politika raha dia mba tafavoaka ihany le zaza, tafavoaka ny ankizy dia jereo ny talenta ny izy teo Margarita nandray moa izy iny mahatriny hoe Margarita, Margot, Marge, maro loatra le anarany antsoina azy zany fa dia io izy iny izy hitanareo tamin'ny fivoasiny saotra betsaka antsika mianakavy tamin'ny fidy sy nanao pression tamin'ny namaly tamin'ny SMS tamin'ny émission fivoasiny ary mbola miangavy sy miangavy an-tanany hoe inony atsika ka dia ndao manana chance betsaka tsika amin'ny Margarita io satria tena araky ny lazaiko anareo hoe enjana le feony ary le avy amin'le deep soft zay raha vao ohatra mpitsara na mpihira maheno an'izay ao anatina timbre na voahana olona anankiray dia tonga dia efa sarotra mandresy azy ao anatina faninanana ary nefany matetika ny nordika zany na ny européenne de l'ouest tsy dia manana ny voix na le timbre na deep soft io zany na le sud io zany ka raha vao manana an'io le artiste dia tena tsisy fika fa sarotra mandresy azy. Zay ny zavatra teneniko anareo zay. Tany zany tsika dia efa nahita ary niteny fa ho lasa lavitra ity zazavavy ity satria amin'ny alalan'le feon'le lazaiko anareo hoe mitraverse an'le octave le son zany le izy rare zany hoe miainga avy amin'ny ambany indrindra ary nefa tonga dia miakatra ary ambony ary sans qu'elle ne fasse des efforts. Mbola kely io zazakely io dia efa nahita ny rainy hoe ho lasa lavitra ity zanako ity. Ngia Daviko lui-même il est aussi artiste. No fantatritsika zay ho an'ny mpanao jazz zao takan'ry zay manko nandefasako ny solo teo ho an'ireo le mpanao jazz ireo betsaka amin'ny Daviko satria tamin'izy vao tonga indrindra voalohany tany Madagasikara dia niaraka nitendry basy basiste izy manko ary ny basiste tany tena maheno ny son profonde indrindra ao anatina ino izy teo ao anatina composition musicale anankiray tokony ho fantatritsika zany. I Marge amin'ny maha hoe mamany avy any Fianarantsoa avy any faritry ny sud zany, ny dadany italiana mbola faritry ny aty Imperia koa efa teneniko anareo fa efa nivahiny ary ino izy teo mes sincères condoléances aloha cher ami par rapport à ton père parce que c'est seulement voaingana naheno hoe ay il est parti définitivement de l'autre côté. Sincères condoléances Daviko. Efa nivahiny tany amin'ny trano tany Imperia tany amin'ny papany sy mamany Daviko ary tena j'étais bien reçu. Tsy adinoko mandrakizay zany hoe matsaka le tendrombohitra le rangahy presque efa 75 ans izy tamin'izany io no raha sotroina ao an-trano eau de source zany na de montagne plutôt dia ny voatabia sy ny poivron hohanina miaraka amin'ny mozzarella dia nitangosana teo an-tokotany matsiro izy tamin'izany.
J'étais bien reçu par les parents de Davico à l'époque où j'étais candidat. Tamin'izany teneniko zany présidentiel. Tsy navelan-dry mipetraka tany amin'ny hôtely mihitsy aho. C'est une famille, je ne dirais pas modeste, mais manana trano izy. Eny tsy niasa saina tamin'izany maritra izany aho zoky ilay taorian'ny fanentananao io kosa nefa dia noraisiko adidy 7 voninahitra ho ahy, Malagasy ahy. Oui, Patrick Razafintakato, izany ny olona positif zany. Dia fantako tsara zany io fianakaviana io. Fa tsy le hoe amin'ny mahafantatro azy ny tena nahitako hoe lasy ty sipakely ty. Manana sofina muzikala ho aho. Teneniko anareo. Nampitahaiko izy teto tamin'ny Nina Simone, nampitahaiko izy teto tamin'ny Lucinda Williams. Araky ny teneniko anareo hoe ianao raha vao miteny ianao hoe elle a même voix que Whitney Houston na Mariah Carey na je ne sais pas Liana, ohatran'izany tsy mipasina izy zay. Parce que ça n'a aucune de particularité dans un travail, dans le monde musical, tu amènes ce que tu as de plus et différent des autres. Autrement, tu passeras jamais. Et c'est là où j'ai vu, elle est différente. Marché. Manana an'le feo avy any amin'ny atsimo izy. Ao anatin'le izy le timbre miafina iny. Manana ihany koa izy le feo italiana. Zay vovolovolo ao anatiny. Zany hoe le petit accent qu'elle a naturellement de son origine malgache et italienne et la culture française bien développée en elle, en même temps l'anglais, ça a fait qu'un produit tel, tu m'excuses, jeune fille, un produit tel que Marguet est exceptionnel. C'est un diamant brut. C'est un ténèbre. Voilà pourquoi j'ai soutenu cette jeune demoiselle. Si, io zany dia zao par rapport raha ohatra zany raisina ohatran'izay koa ny politika. À traverana vision anankiray izay fatorana parametra maromaro. Tsy maintsy fantatra aloha hoe inona no mety ho kilema an'ity candidat ho tohananao ty. Inona ny potentiel an'ity candidat ho tohananao ty. Inona ny contexte. Parce que ny contexte irery ihany ao anatina sedra politika anankiray, io le atao hoe, io le atsoika hoe rendez-vous. Tu rates ce rendez-vous, tu es fini politiquement. C'est-à-dire, c'est le contexte qui légifère les paramètres, les critères d'un futur, sinon d'un futur président. Et on doit se demander jamais, inona ny contexte ao Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Mila olona sa ny malagasy. Zay no nahatonga an'ity fandaharana ity natao hoe saia. Mila olona say manana poigne et qui ose. Ny malagasy. Zany hoe mahasamy défier zany Andry Rajoelina zany face à face. Fa tsy takany hoe Fleury Rakotomalala isolé fa aty andafy aty no miteny. Mila présent nareo mpanao politika mahatsiaro ny malagasy fa tsy kamboty izy. Quelqu'un qui ose défier, quelqu'un qui a le courage d'aller vers un changement qui va tout chambouler, comme un Karcher qui va tout nettoyer. Et lui-même, il doit être propre. Voilà le profil de candidat que les Malgaches exigent et demandent et rêvent.
Zany hoe eo amin'le vision ohatran'izay zany hitanao zany le marqué hoe elle est exceptionnelle, c'est un diamant brut. No afahanao miteny hoe elle va gagner, elle ira loin cette fille. Et c'est ce qu'il a dit Florent Pagny. J'irai loin avec toi, moi. Je sens que j'irai loin avec toi. Zany hoe ny olona mandinika si c'est ta dame avec des paramètres qui tiennent la route, systématiquement passe. Et j'en ai suffisamment démontré ici. Araky ny teneniko taminareo tamin'izany hoe manohana ny Emmanuel Macron officiellement Fleury Rakotomalala. On était 4 ou 3. Rehefa tonga avy taty andafy. De nisy vazaha zay me rehefa première réunion zay. On était à peu près une dizaine. Deuxième réunion zay efa trentaine zay tao amin'ny café de la gare. Quatrième réunion fenonay café de la gare. Nataony propagande, nataony campagne ny teten'ny Madagasikara. Resaka tamin'ny satria ny olona manana taratasy frantsay de mifidy any Madagasikara tokony ho fantatrareo zany. Circonscription 10 des Français à l'étranger. Fidy reo olona voa record. Nombre de votes ni nombre de participants record. On a fait un bon résultat tant sur la présidentielle que sur la législative. Fa tamin'ny voalohany ianao zany meza ny olona. Ça ne m'a pas frappé. Du lazainy Patrick Razafindrakotro io. Tsisy mivaky loha tamin'izany marché zany ozy izy. Fa rehefa nanentana ianao zokilahy de nanaraka ozy izy. Io ozy izy ny teny hoe taoriny fanentananao kosa nefa dia noraisiko adidy sy voninahitra ho ahy amin'ny Malagasy any nanaraka akaiky azy hatramin'ny farany. Isaorako izy amin'ny herim-po nataony ary tolorako fankasitrahana koa ianao zokilahy Fleury. Malgré ny tena tokony isaorana mihitsy. Satria elle nous a présenté des qualités exceptionnelles. Et je me sens fier de l'avoir soutenu. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai rien fait. Pratiquement rien fait. Mais tout simplement, ouais. Ozala, araky ny teneniko. Raha tsy manana, si vous ne serez pas juste dans vos analyses des faits politiques, ne faites jamais de la politique. Ne faites jamais de la politique. Parce que vous allez vous tromper tous les jours. Tsy mbola naheno ahy ianao depuis any 97 na hoe 93 namerenana ny filoratsiraka ho tonga teo amin'ny fitondrana ny 97 ka hoe iny ianao naheno hoe Fleury Rakotomalala nanohan'olona. Non. Tsy mbola naheno an'izany ianao. Ataoko ahoana ny andeha andany andro andeha hanohana any Andry Rajoelina ohatra. Laissons de côté Ravalomanana. Ataoko ahoana ny andeha hanohana any Ravalomanana zay fantatro hoe au bout d'un certain temps miverina mitoetrany amin'ny fakam-panahy satria orinasa no entiny. Ataoko ahoana ny andeha hanohana any Andry Rajoelina zay fantako zao fa totakely. De zany ho afa-baraka hiaraka aminy ao. Juska hatramin'izao tsika tsy maheno hoe nanao détournement tatsony Emmanuel Macron nanao an'izao izy tsy mbola naheno an'izany tsika. Ny zavatra henontsika de hoe tsy tonga araky ny tokony ho izy ny fitondrany fa betsaka ny déçu. Zany hoe il y en a qui jugent qu'il est incompétent. Il y en a d'autres qui disent que
heureusement que c'était lui. Raha anontanianareo aho zany amin'izao fotoan'izao, mbola tsy afaka manao bilan, hein, fa j'attends à peu près 3, 4, 5, 6 mois pour vous dire, oui, voilà ce qui va se passer amin'ny élection 2022. Azonareo zany. Omeko anareo ny valiny sur le tapis d'argent. Hoe ty le izy. Tsy afaka mi-se tromper anao. Raha ohatra anao miengagé ny personnalité anao amin'ny zavatra anankiray. Zany ny tsy nidirako tamin'ny Barea. Vao tonga i Andry Rajoelina dia niraisy ny politika, nataony politika sy business feno, complet, total, pour soigner sa visibilité, plutôt son invisibilité. Zafady, hein? Dia ny Japiny, qui Barea, production nettement de l'époque, et rajonary mampianina. Tsy azonao lavina zany ninona lazainao. Mba hitanao ve rajonary mampianina nidedaka tamin'izany Barea zany? Na inondray mandeha. Ary zay no tena navoan'le rangahy iny, tsy nahay nidedaka koa izy. Tsy nahay niparady. Asa nataoko zao ve rangahy dia zay ilevilevitra amin'io. Tsy hanao communication grandiose. Jereo tsara ny any Japiny Andry Rajoelina any resaka Marguera Rive. Jereo tsara, tadio zay. Zany hoe ny tiako tenenina dia zao, raha metraka ny tenanao ao anatina dispositif anankiray ianao, dia analyseo tsara aloha ny situation hoe inona no navoa teo. Inona zany ny tokony ataoko? Inona ny atoako? Inona ny tena defaut-ko? Fa rehefa tsy hitanao zay tompoko, aloha zany dia miteny anareo. Manontany anareo hoe ahoana zany ny amin'ny 2023 pour Madagascar. Aza manatonatona raha vindrabedrana. Tena miala tsiny aho. Satria ny aho ninona ho teneninao à partir an'izao aka hanoana olona. J'ai un de lobbying. Afaka miteny aminao hoe merde. On peut rien pour vous. Ben oui, on peut espérer quelque chose. Et voilà, le cheminement, ni lalana, hitondrana anao. Autrement, anao tsy manaraka an'izay, c'est pas la peine de venir me voir. Satria ny zavatra tenenina aminao, tsy atoro aminao, zavatra avéré, vécu. Et je ne cesse pas de démontrer, ouais, ty misy zavatra anankiray, voilà, io izy vita. Tsisy lobbying natao tamin'ny resaka marché zany, tsisy ninona nataoko. Tout simplement, j'ai présenté quelqu'un, un diamant brut, d'une voix exceptionnelle. Pour pouvoir statuer que manana voix exceptionnelle ty olona ty, tsy maintsy nefa nolona sy miaina ao anatin'izany hoe monde mozika ianao. Na Charles Trenet, na Nina Simone, na tsy haiko hoe maro. Herklug. C'est moi je suis plutôt éclectique. Je prends ce qui est meilleur, je rejette ce qui est nul. Zay no nanako sofina amin'izy hoe ah. Ino zany ty sipity. Taona hoe notsika le hira nataony moaly. Ah non, ataontsika any amin'ny finale le hira nataony moaly. Satria ny finale alefa dahoara. Satria ho an'ny marqué le fandarana androany.
zaua ni heri nao usinipetana ni heri nao usinipetana It's another volume in my world, and yes, I see Sunny. Manquina si sanno squattare. Non ti mi fingiare fumo di bavur. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. A tu uomini sole le poco che mi mata, le poco te na malata, le pomada fazzata na cusa ti mangiassi guardi a ti. Tu mani si sanno a sguardo. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. A tu uomo di sole fucutie. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. Di lavoro. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. A tu uomo di sole fucutie. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. Di lavoro. Non ti mi fingiare fumo di lavoro. A tu uomo di sole fucutie. Autokawa isore fukutie. Je peux rien dire. C'est une voix exceptionnelle. Diva ou Zizi, Florent Pagny zany. Raha reniny hoe Florent Pagny reny no miteny hoe c'est une voix de diva, c'est une diva. Tadio fa parcours zany Florent Pagny zany mitondra anazy hatrany amin'izany tsy isolé izy tany Argentine.
mba azahoana an'le feo an'izany hoe atsimo. Ary rehefa tena nieno ny Margezy dia hoe mifankahita, mifanena, mitisimanina. Izay les rencontres zay koa, le hasard a fait que la rencontre en question a été faite pour produire une dynamique gagnante. Oui, ces rendez-vous zay, c'est des rencontres zay natao hoe rendez-vous. Miraty an'io rencontre io ianao, miraty an'io rendez-vous io ianao, vita. Takan'izay koa ny politique, il y a un rendez-vous, une rencontre. Ho an'ny olona tsirairay, ataon'Andriamanitra mandalo eo aminao les rencontres, ataon'Andriamanitra mandalo eo aminao les rendez-vous. You don't catch it, tu es fini. Rehefa tsy raisinao, rehefa tsy samborinao io, tsy ny mandeha no valala no mandalo amorim-bavady. Donc ny olona rehetra zany manana zay vita an'izay daholo, manana zay le rencontre zay na le rendez-vous, ohatran'izay koa ny politique. Ny Andry Rajoelina zao dia ny rendez-vous politique dia hoe raha tonga président lahy. Raha tianao ny ahatongavana an'izany dia tsy maintsy misy raha latsaka. Tsy miaina tsy manao zavatra machiavélique ireny. Satria zavatra hafa no miresaka aminy, zavatra hafa no anatin'ny sainy, zavatra hafa no miguide azy. Raha andraisan'ny Andry Rajoelina zany ianao dia voalohany indrindra ny herin'Andriamanitra sy ny herim-bahoaka. Ahoana ny ahatongavanao amin'izay? Omenao an'Andriamanitra ny fahaizana, omen'Andriamanitra anao ny fotoana, kanefa aza adino fa le vahoaka efa mitady hoe iza no atao solon'ny Andry Rajoelina ary anakanana ny vatony ny usurpation politique izay mety ataon'ny Ravalomanana. Satria ny zavatra efa acquis sy efa midomina no anatin'ny sain'ny vahoaka tsy azo alefa lavitra intsony ity Andry Rajoelina ity. Efa nilaza teto. Ho avy ny fotoana itenenako hoe lasitsika, gotsika. Ilay olona iriny malagasy dia ilay olona sa tsy misomasoma ary atokisan'ilay malagasy anao zavatra, vonona ny anadio, vonona ny anagady fa tsy ho gadrainy. Raha misy zavatra malotoloto ianao zany any ambadika any, raha misy ianao ka tatahotra amin'ny zavatra tokony atao, vous hésitez beaucoup, vous prenez beaucoup de temps pour réfléchir, vous prenez beaucoup de temps pour réagir, et je peux vous dire que jamais vous serez élu. Ça, je peux vous garantir. Il y a des rendez-vous qui se font et que vous ratez. Ozy izy le ramatoa zay akamako, les clubs de 0, là, où est-ce qu'ils sont? Ils sont invisibles. Ils sont plutôt en train de soigner leur invisibilité. Et demain, ils se présenteront. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Comment les Malgaches ils vont découvrir leurs différences? Il faut leur donner le temps d'apprécier la personnalité des uns et des autres, de ce club des 0,100. Il y en a une noisisse qui ne cesse pas de parler, ça y est, elle est foutue déjà. Elle passera jamais.
parce qu'elle n'arrête pas de faire des bêtises. Voilà aussi le risque pour quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle pratiquement 2 fois par semaine, mais qui n'amène rien de percutant. Et rien de pertinent. Il y a un risque que vous avez, trop présent. Il faut donner aux spécialistes le travail des spécialistes. Il faut se donner, il faut avoir confiance à un cheminement, une orientation pour une dynamique gagnante et victorieuse. Oui, elle danse bien, Margarita. Oui, tena mandihy tsara mihitsy izy. Raha tsy diso tena mpanaoviny papany danse izy. Ça, c'est la Margarita de son père, ça. Tena, moi, je vous dis, je félicite énormément Davido. Takiana fotsiny ny section provision. Nataony olona tamin'ny Davido zany, nampalahelo ane zany tompoko. Nampalahelo ane zany. Tamina fisolokiana. Volany tany amin'izany présidence zany satria nanao pneu manko izy. C'est quelqu'un de bien, je vous dis. Tsy tia miady aman'olona. Sasay angamba zao le hongy any hoe ahoana ny fanonteny ity bany ity. Ka izay le izy. Si vous avez remarqué, j'ai pas suffisamment parlé du Paria. Zay ny androany. Ohatran'ny Margot tsika, lasany defa le hirany ankiray hoe le nataony androany. Ah non, andrasa aloha ty le Charles Trenet ty. Ty tena tsara be nanaovana azy. Dahoana. Raro zany hoe olona ampiarahana amin'ny fitendrena piano nefa misy soul, misy âme. Misy âme le zavatra ianontsika. Donc, Charles Trenet zany, c'est une star française. Tany amin'ny andro années 40, 50 tanoany. Donc, ce soir, le vent qui souffle à ma porte et qui me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne. ianao zao zany raha mihaino zany toy izy anao Edith Piaf. Oui, il y a un peu d'Edith Piaf. Je vous dis, ouais, mais la profondeur, les sons, la leçon qui sort de sa voix, de sa bouche, c'est explosif. C'est vraiment explosif. Elle le fait de manière naturelle, très naturelle. Dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains.
reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces brochures? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Mila fasa ina tanteraka, miran'izany atao hoe iran'ny sarotra. Satria c'est une superstar indémodable, éternelle de la chanson française. Ty zavatra ty tena maro ny olona Dans un sens, emmener le flambeau. maro ny olona toana tamin'ity teniny marqué ity tena tsy afeniko fa isaorana anazy. Misaotra marqué. Tena voilà. Miondrika ambany dia ambany. Devant na hoe géante. Ary tena hoe olona manana haja. Manan-kaja i Marqué. Sady nainy taizan-tena. Nanana fitondrantena modèle tao anatin'izany atao fiarahamonina tany Madagasikara. Tsy Mbory Marqué no hitanao hoe andeha hanambanimbany olona izany, na hoe mahantra izany, na dia zanaka mety isy ary. Ary zay nahatonga anazy reto zaza reto. Tsy ny dadany nampianatra azy teny malagasy fa ny fiarahamonina. Tsy nanao toy le zanaka malagasy tsy mahay miteny gasy. Za voa zany. Zanako tsisy mahay teny gasy sahirana mihitsy saika. Ary fotoka ihany koa nefa. Zao vao tonga saina hoe ndry Madagasikara. Saotra ndrika Marqué. Mianatra ny ianao rehefa miresaka amin'ny Madagasikara. Misy an'ity zava-bita an'ity zazavavy malagasy ity. Gasy aozy e! Gasy aozy! Et quand t'es arrivé, est-ce que tu t'imaginais gagner ou tu voulais juste faire un bout de chemin, en vrai? Franchement, non. Franchement, non. Pour moi, déjà, juste quand Florent Pagny et Marc Lavoine se sont retournés, j'avais déjà accompli quelque chose. Pour moi, je voulais juste à la base me présenter à la France en disant bonjour, je suis Marguerite, j'ai envie de partager avec vous ma musique. Marguerite, c'est Marguerite. C'est Margherita. Margherita. Et oui, parce que je suis métisse italienne et malgache. Et il y a aussi ce côté où le fait que j'ai le trophée là, je pense à mon pays, je pense à Madagascar, le fait de dire que j'ai pu, dans un sens, emmener le flambeau jusqu'à la fin. Natontikiwe! Allez, pas! Désolé. Qui signifie? C'est une façon de dire on l'a fait ensemble. Tontikiwe! Non, Natontikiwe. Je sais pas comment expliquer ça. Tontikiwe, hein? Florent Pagny. Après, je vais l'apprendre le malgache. Je vais l'apprendre, vous Bravo, en faites pas. bravo à toi et félicitations. Merci. Non. Et j'espère que à partir de cette expérience, tu trouveras aussi. Bravo Marqué. Il est en temps final. Forgive me for being so weak. Not having the street. Vous allez définir sa voix par rapport à telle chanteuse. Telle chanteuse, elle sera toujours différente. Maro ny CD-vidiko taloha, maro ny hira henoko amin'ny YouTube. Fa eo zany zay olona hicomposé ny hira n'ity Marqué ity dia za miteny anareo fa ho sahirana satria
c'est une jeune femme qui dégage une très très forte personnalité musicale. Raha izaho zao no hoe afaka manoro azy a, dia zany atoroko zao raha ohatra izaho zany afaka manoro, dia manao reprise n'ireny hira malagasy tahaka an'ilay nalefako teo ireny zany, ilay voalohany teo, dia ilay hira malagasy taloha fa avozona ireny, misy spécialiste maromaro amin'izany ao Madagasikara, accompagnena amina piano comme elle fait là. Voilà, ce sera terrible. Mais en français, sinon en anglais. Voilà. Forgive me for being so weak, not having the strength, even if I can't stop crying. That has put us on the same path. This road will lead to a downfall. Should I keep lying? Should I keep lying to myself? In my head is floating, but I feel this feeling, and I feel this pressure, I feel this weakness. I bring it out to the internet, and I want to forget. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Everything about you. I want to forget everything in my head. It exploded. But I feel this feeling, and I feel this pressure. I feel this weakness. I break down to the emptiness, and I want to forget. I want to forget everything. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. I want to forget everything. Everything. I want to forget everything about you. Grande classe. On dirait le générique d'un... Je vous dis, hein, ces singles-là, ces footmen, je peux vous garantir que ça va être vendu minimum des millions d'exemplaires. Tena zany. Lasa lavitra ty sifaka izany hira fonony zany manko a, ho an'izay mahalala azy zany, tena zavatra iainana eo anatiny zany. Ary zavatra nitraverseny tamin'ny fiainany zany. I want to forget everything about you. Tsy tenanareo hoe inona. Satria anazy no tokony hanambaran'izany fa c'est vraiment profond. Et pendant qu'elle chante cette chanson, elle tente vraiment d'oublier le passé. Ary tena zavatra iainany, ny zavatra soratany.
sy ny zavatra irana. Normal be. Raha tafavoaka izy ao anatin'ilay zavatra atao. Ino tsara ny accent any amin'ny teny malagasy, ahafahanareo hoe mahay miteny malala mahay teny piaso izy sa tsy mahay. Ndao ary sady famaranana ihany koa. Samy tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra. Zaho manokana moa zany nahazo ny papany amaly alina satria normal be mpinamana zay ary c'est une amitié qui est de longue date. Hitako tena ému be izy moaly hiezaka hoe inona ny projet iarahana afaka atao mba hanampiana ny Madagasikara amin'ny zavatra atao dia tsy maintsy mbola hiresaka amin'ny papandray aloha satria moaly dia mbola mifélicité ary aza adino fa tsy ho azo moramora fotsiny amin'izao Margué amin'izay zavatra atao manomboka izao. Ce n'est plus le Margué hoe misy voriam-pianakaviana dia mihiry izy, tsy izay intsony, ce sera vraiment autre chose, beaucoup plus professionnel, satria izy tsy maintsy manana manager artistique izay migerer ny imageny aoriana kely eo. Ndao ary hiran'ny Eric Mana ny ty atony ty. Salama daholo! Bonjour, bonjour. Nianaranay zany Mada dia miaraka amin'ny Gasi Tributique androany iran'le iran'ny Eric Manana sy Aina Kwasha mbola ho avy. Allez, c'est parti. Chianani
Merci, c'est trop sublime. Tena veloma mandra-peo napetraka aminareo ary mahaiza mahatsiaro ny zavatra mahay mandanjalanja mialoha. Zay ny moralité raisina amin'ity fandaharana ity zany hoe mahay mandanjalanja, mahay manadiady, mahay maka fanapahan-kevitra koa alohany, même si vous serez incompris. Takany lazaiko aho hoe ny Andry Rajoelina, ny Ravalomanana ny zavatra tokony hitranga. Efa mipetraka amin'ny fanontaniana zao hoe iza dikan'izany mandeha amin'ny parcours, amin'ny dynamique, amin'ny lalana tokony andehanantsika. Mila miazakazaka amin'izay tsika manomboka eto. Samy tanin'Andriamanitra. Eto aho ho Lucien Randrianina. Anisan'ny hira tsara sy ankafiziko ihany koa zany. Ie, marina zany. Ilana tiana Rakotondrazafa zao ny hitsamikina amin'ny victoire io satria ieritreretiny fa victoire ministerany io zay tena tsy afenina fa mitapitapy izy, tsisy nidirana io na ny ariary. Okarere olona rond-point zatokanan'ny Andry Rajoelina ozy ny olona ato WC public, trano fampidina koa. Je me demande mbola lany ve zany Andry Rajoelina zany raha candidat amin'ny 2023. Tsy possible toko ary tsy ho tonga amin'izany akory. Possible tokoa, tena possible. Tsy fantako moa na nationalité française Marguet na tsy, fa sura fa tsy ho sarotra aminy azo an'izany nationalité française zany fa mety ho Marguet no représentant la France amin'ny Eurovision. Vinavinany tsy voatery ho marina fa elle risquerait même de gagner l'Eurovision. Marina ny tenin'ny sola e. Miasambarako ozy izy dia fantatro fa tsy eo anilany. Miasambaran'ny malagasy zay tafavoaka tokoa dia tsy eo anilan'ny Madagasikara. Tena mampagaga. Fa ny asambaran'ny mpangalatra sy ny mpanodikodina de tout genre
dia mitondra ny firenena, mitondra ny Madagasikara. Ka izy any marary amin'izany fotoana izany, ny mpitondra sa ilay olona mifidy, fanontaniana izay. Saika diniko tompoko a, le fitsarana kontra amin'ny reto zanaky mamy Ravatomanga dia Rapitso Maraina ao amin'ny Clichy any, porte Clichy a, ara-pena tompoko. Veloma mandram-pianatra tokoa, samby ho tahian'Andriamanitra, bon dimanche à tous.